mete zinawatiaro nanyandula sefamaro tsika zao a dia iran'nyzakatiana meteza tsiaro ny lohateniny misimisy alina fa aloha tonga dia tonga ny intro a dia misy bara anankiroa irainy fa tsy tendreny le gitara fa rehefa miran'le izy a dia manomboka amin'ny G majeur 7 okay? Dia jereo le diagramme amin'izay tonga dia hainareo ohatry ny ahoana ny fandehan'ny tanana meteza inawatiaro okay? G majeur 7 dia rehefa avy eo D dia G okay? Atiaro dia rehefa mira hoe na ny andro dia A na ny andro la sefa maro dia rehefa manomboka amin'ny tenin'le maro izy manomboka amin'izay le intro le manomboka le gitara tendreny ok tinotia dia D7 dia jereo tsara ny fandehan'ny tanako zany ok dia jereo tsara le diagramme jereo koa le tanana droite fomba fitendreko azy ok dia rehefa avy eo G fa mampiasa base-na D le izy dia rehefa eo hammer avy eo amin'ny 3 makany amin'ny 5 ok dia D misokatra kely dia
miverina makany amin'ilay G misy base-na D iny. Dia misy amètre koa amin'ny 3 15 5. Dia miverina makany amin'ny D. Okay. Dia faranany amin'ny A. Okay. Rehefa tonga eto. Okay. Avereny ilay vidéo raha ohatra ka tsy arako tsara zay satria ny tanana droite miasa be amin'ilay izy moko ny tanana gauche mivovo. Okay. Dia zay ny fampidirana. Dia ny toniny manomboka D2. Dia asiana D ilay izy rehefa avy eo. Dia rehefa eo makany amin'ny C add 9. Okay. Ty mahatonga anazy 9 ty note aty D C. Okay. Dia rehefa avy eo G miaraka amina base na B. Tenena foana. Dia rehefa avy eo G miaraka amina base na B bémol. Okay, zany hoe avy eto dia maketo. Okay. Fa ny tanana iray tazomina teny, ratsa tanana iray. Okay. Dia miverina makany amin'ny D2 indray. Okay. Fa tsy makany amin'ny C add 9 fotsiny fa makany amin'ny F dièse mineur 7. Okay. F mineur 7, deuxième case eto. Dia rehefa avy eo atao amin'ny quatrième sy cinquième corde. Deuxième case koa. Dia ty misokatra ity. Okay. Eo le okay. Dia rehefa avy eo G majeur 7. Dia jereo tsara ilay tanana droite. Dia rehefa eo. Okay. Okay. Dia A2. Ty misokatra ty cinquième corde ty, zay mahatonga anazy A2. Dia rehefa eo faranany A. Okay. Dia miverina indray zay phrase ray zay. Dia eo izy le D2. Dia faranana G. D zafady. Dia rehefa eo G. Okay. Okay. Dia miverina A2 A indray. Nany andro lasa. Okay. Dia A. Efa maro. Dia rehefa tonga amin'ilay maro dia miverina makany amin'ny intro. Dia atao tanteraka ilay intro iny mandrapa tonga amin'ilay A. Okay. Dia mira ny toniny faharoa izy. Dia rehefa tapitra ny toniny faharoa, ny amaranany azy tonga dia D fotsiny. Re tenety izay natao. Tenety izay natao. Okay. Dia tonga amin'ny fiverenana. Dia ny fiverenana ny note tsotsotra daholo, tsy misy tena note hoe sarotra. Ny note vaovao dia E mineur sy B mineur ihany. Okay. Dia rehefa manomboka an'ilay phrase izy indray andro tokony no E mineur. Indray andro tokony. Dia rehefa eo F dièse mineur. No sendrana hitako tolan'olondro. Dia G.
ianao sy ilay rafikio okay. Dia tonga am'ilay ny foko tamin'izay voaratranao misy be mineur eo fa eo am'le rehefa tapo le ko eo izy no teneny ny foko tamen'izay okay. Ny foko tamen'izay voaratranao G okay. Diso ianao E mineur natonga ilay dia eo am'ilay ilay F dièse mineur dia B mineur eo ilay okay. Dia fo ifandao dia rehefa tonga amin'ny ifandao izy dia miverina makany amin'ny intro okay. Indray andro tokomo no sendra nahitako dolan'olondro aianao sy ilay rafikio ny foko tamen'izay voaratranao diso ianao natonga ilay fo mifandao okay. Dia zay le hira ray manontolo dia mahazo toa